nasandratray ny tononkira-panahy ary manatitrantotra ny fisaorana ihany koa izay amin'izao raha sy fotoana izao noho ny fitantananao anay rehetra miona amin'ny fifaliana tia andreny feon'Andriamanitra teo tafaray amin'Andriamanitra teo akaiky an'Andriamanitra sotra Jesosy ndreto zay ankehitriny ary ny anjelinao masinao an-danitra ao midera sy manome voninahitra anao isan'andro tsotsotra ihany ny anay zay feheziny ety an-tany dia fehezina any an-danitra zay vahany ety an-tany dia vahana any an-danitra mijoro eto amin'ny vavahadin'ny lanitra izahay manakambana ny feonay rehetra amin'ny feon'ny anjely sy ny olo-masina ao an-danitra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahy ny tany rehetra amen. Mazaho toerana ianareo tompoko ry Jesosy mitenena araka ny fombanao firana fasy fulambizato ny andininy faharoa no iraitsika. Daniel toko faharoa. Daniel toko faharoa. Ny andininy faharoa amby roapolo tapany A na ny tapany voalohany. Daniel toko faharoa ny andininy faharoa amby roapolo tapany voalohany ihany izay teny faneva ao anatiny zao isan-keritompifazana izao izany. Tsika rehetra no iaraka mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina. Amen. Andeha averintsika indray mandeha. Izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina. Amen. Mazava ho azy manondro ny anaran'Andriamanitra satria i lehibe io majuscule. Izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina sady lalina no miafina. Ohatra ny te hilaza mihitsy hoe tsy possible, tsy mitombony zany, ahoana ny fitady an'izany. Nandritra n'izay atelona izay dia niverimberiny zany. Amin'ny fomba maro samihafa nanehoan'Andriamanitra n'izany tamintsika tsirairay avy ary ny tanjony dia hiantefa any anatin'ny fotsika hiasa manan-kery eo amin'ny fiainantsika izany teny faneva izany. Misalitra ny anaran'ireto andihany reto na reto promotion reto dia veloro zareo ny teny mafy be hoe promotion mpampiseho zava miafina. Fa ny mpizaika rehetra dia milomano ao anatin'izany avokoa. Mandriny feon'Andriamanitra ny fampianarana maro samihafa izay no raisiny tsirairay avy. Azadindro fa famindram-po no nangatahany Beltese Daniel sy Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Mafy be mihitsiny ny fanapahan-kevitry ny mpanjaka
satria nisy zavatra niseho tahaka an'izao. Mahatsara antsika ny teny averina. Nisy nofy izay tena nampitebiteby fatratra ny mpanjaka. Tebiteby fatratra izy tao anatin'izany, natsona ny kaldeanina. Atsoy daholo rehefa ny antom-pisindreo dia ny amatatra ny zava-miafina. Amany olako, analany tebitebiko. Atsoy daholo ireo olon-kely rehetrarehetra ireo. Tao ny mpiskidy, tao ny mpanao ody, tao ny kaldeanina zay manana maizy azy daholo zany rehetrarehetra izany. Tonga teo anatrehan'ny mpanjaka. Zavatra nytenen'ny mpanjaka dia zao hoe lazao amiko ny nofiko ary ampahafantaro ahy ny heviny. Ohatra ny mila voatsiary zany zavatra zany raha miaino an'izany ianao. Ny nofony mihitsiny no ampahafantarina ary ny heviny ihany koa dia lazaina. Nangataka ihany reto olon-kendry sasany reto, mbola tsy teo Daniel sy izy telo lahy tamin'ny fotoana io. Niteny izy hoe, niteny ny olon-kendry hoe, lazao aminay ny nofinao dia ambaranay aminao ny heviny. Naveriny mpanjaka indray mandeha ny teniny. Efa mazava be zany raha koragniko aminareo zany zaka volagniko aminareo zany efa mazava. Lazao aminakay ny nofy ary ambarao aminakay ny heviny. Mbola nangataka ihany reo, mbola niteny ihany hoe lazao aminay. Ohatra mifanany ihany koa ile izy. Tezitra mpanjaka, vinitra ny mpanjaka tao anatin'izany. Didy ray ihany nomeko anareo ripaka daholo nareo. Zao ny didina vokany. Hotetehana ny olon-kendry rehetrarehetra ny Babilôna. Ary ny tranony dia ho atao WC, ho atao trano fivoahana. Mafy zany Nivoaka avany ny plaza sy ny mpitondra ny didy nilaza tamin'ny Daniel. Io Daniel vao nahafantatra nampahafantarina zany fanapahan-kevitry ny mpanjaka izany. Andray ampahendrena, ampitoniana ihany koa ary ampahamendrena hoy soratra masina na nitenenan'ny Daniel hoe mafy loatra zany fanapahan-kevitry ny mpanjaka zany. Avelao amba Iona ambiny. Niona tamin'ny mpanjaka izy. Mpanjaka meo andro zahay dia ho lazaina aminao ny nofinao sy ny heviny. Nikeny mpanjaka zany, zay ny ilainy. Mampanantena zavatra aminazy, miandro valiny kosa izy. Attention. Lasa i Daniel. Lasa izy nilaza tamin'izy telo mirala namatra. Izay mpiara-miasa aminy, mpiara-mivavaka aminy amin'Andriamanitra ilay nahary ny lanitra sy ny tany. Andaotsika hivavaka. Andaotsika angataka famindram-po. Zay ny teniny, angataka famindram-po. Zany hoe andao hibebaka, andao hiantoraka amin'Andriamanitra. Rehefa mahazo famindram-po manko ny olona dia raha avy ny hevitra mampisaraka aminy sy Andriamanitra. Ary mandre amin'izay ny feon'Andriamanitra sy mahita an'izay zavatra hampahafantarin'Andriamanitra. Rehefa rava ny hevitra, rava ny elanelana. Niombom-bavaka izy efatra mirala. Daniel nampisehoan'Andriamanitra azy hoe zao ny nofin'ny Nebokadnezara dia zao ny heviny. Mahafala zany ry havako, valim-bavaka zany. Azadiny fa ny azahoany an'izany tanjaka ara-panahy zany nisy fizahan-toetra mahamay izay nianjady tamin'izy ireo. Nalefa tao amin'ny davaky ny liony Daniel
nalefa atao amin'ny lafaoro misy hafa mirehitra ary misy fanapahan-kevitra anankiray ngeza be koa mbola reniny sofina hoe hotetehany ny vahaolana fantatra izy ireo hatramin'izay dia zao hoe ilay tenin'i Jesosy manao hoe raha misaraka amiko ianareo tsy mahay manao na inona na inona. Vita fihavanana tamin'Andriamanitra nampahafantarina azy ny zavatra lalina ny nofiny Nebukadnezara. Ry havako malala, ny atom-pahatongavantsika eto tsy hitsangatsangana. Ny atom-pahatongavantsika eto dia hitady an'Andriamanitra fantatra misy zavatra hoentina mody ho tafaray amin'Andriamanitra ary ahafantatra ny zava-miafina rehetrarehetra izay avy amin'Andriamanitra. Ny ataovy mahamaika aloha dia zao hoe Jesosy eo. Raha vao ny hevitra rehetra mampisaraka anao amin'Andriamanitra aloha, samy mahafantatra ny azy samy mitondra ny azy. Ibebaka eo anatrehantsika. Andaotsika anao ny hira hoe zaho ane Jesosy ka mba maniry. Misy ezaka kely any indraindray mba ataotsika manko. Fa ny ankamaroany dia ratsy daholo ny vita. Maniry aho Jesosy, tsy aditra intsony. Mba te hiova fo hoe etaetanao ampahafantaro. Mba mikasa Jesosy, tsy hamerina intsony ary zay ny tedaviny. Tsy anao miteny hoe mifona ako Jesosy, mifona fa tsy hanao intsony. Tsy zay fa ny fanapahan-kevitra hoe elako ty, tsy mahasoa aty, hevitra mampisaraka amiko amin'Andriamanitra ty fahotako ty, elako ty, ty ho tafaray amin'Andriamanitra ako. Zany ny atom-pahatongavako eto. Iraitsika firana fifazana 7:70 andininy voalohany sy ny faharo. Zany ny tonitira-panazy azy sandratra i Jesosy. Andriamanitra mandinika mivoson'ny fo ianao, mijery anay isan'andro san'andro.
Ndraindray variana fotsiny azy ianao. Mahita ny ditranay. Mahita ny adalanay. Izay tsy miafina fa mianjaanja eo anatrehana ho Andriamanitra. Tonga eto izay Jesosy. Soa ihany. Soa ihany fa tsy mba nanilikilika ianao. Tsy nanosy-botanana. Fa mbola nampandroso anay. Eto amin'izao Toby Masina izao. Hitady anao Jesosy. Zany ny atompatongavanay eto. Reo ny vahoakanao. Misy mandeha tongotra herinandro. Mahafohy vola mankarena. Nandaminy ana-tanàna rehetra. Hitady anao andeha zahay. Ratsy say Jesosy. Soa ihany. Soa ihany fa Andriamanitra mandinika anay ianao dia mihevitra ny anasoavana. Ka nanambara anay ny zava-miafina rehetra. Tianao ho tafaray aminao zahay. Ary te hilaza ianao fa tombony ho anay ihany ane. Raha tafaray aminao zay Jesosy. Mandray safidy zay tsiraray avy ankehitriny. Maniry zay raha maniry. Tsy aditra intsony. Tsy hanao zavatra mampalahelo anao intsony. Tombony ho anay ny manana anao. Andriamanitra be fitiavana. Andriamanitra be famindrapo. Sotra Jesosy. Makasitraka indrindra. Mikasa zahay. Tsy hamerina intsony. Tsy hamerina intsony. Tamin'izay rehetra lalandiso nombana. Tananao misy olatra. Maneho fitiavana no namerina anay. Dia miona etontsika. Makasitraka indrindra. Mahita ny tavanao sy ny voninahitra. Sambatra zay. Sambatra ny olona. Izay voavela ny olona. Sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona zay ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raitsy tompanao lanitra sy ny tany aho. Ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika. Izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina. Nateraka Maria Virjiny. Nijalana nanapaka-peo Pilato. Nombona tamin'ny hazo fijaliana. Maty ka nalevina. Nidina tany amin'ny fiainantsita. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Niakatra ho any an-danitra. Nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to. Avy any no hiaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho. Fiangonana